Lasanao I Madagasikara, oh Jesosy hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesosy lasanao I Madagasikara. Fiadanane Fifohazam Panahy laharana fa-7 ny tenin'Andriamanitra hoentsika dia tenin'Andriamanitra efa fantatsika loatra ny tantara faharoa toko 17 1420 amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha ny oloko izay antsoina amin'ny anarako no avy anidry tenaka hivavaka hitady anitavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia eny an-danitra amelany elony ary ahasitrana ny taniny. Ny tiana ambareto dia ilay hoe ny olona izay antsoina amin'ny anarako izany hoe misy firaisan'ino zany dia izay no antso sady vavaka efa nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 17 manomboka amin'ny faraika amby 20 sy ny toyany hoe tena mba iray ihany izy rehetra. Ndao tanterahantsika izany tirity aloha dia efa manambara fa hoe indray andro any ny tanitsika dia mbola ho sitrana. Mino ho avy ny fifohazam Panahy. Fiadanane indray andro any ty tanitina mbola sitrane, indray andro any sy valiny any avy any am-danitra hiala am'ratsy fanao ny mpino fahitady ny tavan'Andriamanitra anetry teny hiara hivavake lasanao I Madagasikara, oh Jesosy hoazinao ny tanindrazanay, oh